riavana malalo amin'ny tokoa dia mbola hoampitonao amintsika rehetra trany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ity no alady farany amin'izao volana jona izao riavako, ary alady farany ihany koa hivandrinantsika ny amin'ny lohahevitra manao hoe mentso fanafana avy amin'ny Tompo. Raha ny marina dia mety maro ny efa voaraintsika riavako, ary indrindra tena miaina ao anatin'izany fahafana nomeny Tompo antsika izany isika. Ny fanondrintsika dia izao, olona afaka isika miaina ny fahafana nomeny Kristy isika araka izany. Fa andeha mba ifameperatsika riavaka amin'ny tinana izay efa voalaza rehetra hatramin'izay dia ny Romanina 7:10 ka hatramin'ny 8:10 no vakinda tamintsika teo no andeha amezatsika ny tsara ho fantatra olona afaka ao zao. Inona ary no toetra telo tokony ho tazontsika amin'ny maha olona afaka antsika tsirairay avy. Raha iso ny baibolinareo riavako ao amin'ny Romanina 7:10 ka hatramin'ny 8:10. Olona afaka, inona no tsara ho fantatra amiko manomboka izao? Ny voalohany indrindra riavana dia izao: ny olona afaka dia tsarovy fa tsy mamotsitra izany fahafahana azo izany intsony. Aza votsitra intsony ny fahafahana izay fahazonao ka nomeny ny tomponao satria olona afaka ianao. Ao amin'ny andininy 1:10 riavako dia misy an'izao ny tapatapany eo: fa ankehitriny izao dia ora tokony hifoazanareo amin'ny fahatoriana. Paoly apôstôly dia tehiteny aza matoritsony, efa ora tokony hifoazanareo zao, efa ora tokony tsy hatorianareo tsony zany. Fantatsika mantsy riavako ny mahasamy hafan'izany atao hoe matory sy ny mahasamy hafan'izany atao hoe mofo zany. Ianao rehefa matory tsy tompony tenanao, tsy mahalala izay zavatra mitranga, ninonina miseho tsy hainao zany rehetrarehetra zany. Fa rehefa mifo kosa ianao dia tsarovy tsara fa mahafantatra zavatra maro ianao. Ary ny olona mifo raha fitinina dia izao amin'ny lafin'ny finoana, malina sy miamina tsara eo amin'ny fiainana izy satria efa ny fo tao amin'ny finoana. Ary indrindra tokony manao zavatra ny rehefa taitra fa tsy mipetrapetraka, satria rehefa tonga ny fotoana fifoazana dia fotoana ny fanaovana raha izany rehetrarehetra izany. Ary ny olona riavako, indrindra ny mahasamy hafa azy dia ny olona mifoa dia mijery ny manodidina azy fa sao misy ny olana na misy ny manafika sy ny sisa sy ny sisa. Paoly apôstôly dia te ilaza manao fiangonana tany Roma riavako, ka ilaza manao hoe efa nofoaziny ianareo, efa nomena ny fahafahana ianareo, aza matory intsony, aza votsitra tsony zany fahafahana izay efa nomena anareo izany. Tadio riavako malala, feo amin'ny fiainantsika indraindray afaka isika, fa indraindray voaverina voafatotra indray isika, ary indraindray na afaka isika dia afaka ao anatin'ny fotoana fofotsiny ihany, fa navotsitsika indray zany fahafahantsika izany ka noverina voafatotra isika. Enoany ianao ny Jeremia riavako, Jeremia 4:30 andiny 5:10 sy 5:11 dia misy an'izao: ary mibebaka ianareo androany ka nanao izay mahitsy eo masoko tamin'ny antsonareo fahafahana, ka azo nivadiky indray ianareo ka tsy nanamasina ny anarako. Ny dikan'izany riavako dia izao: efa nomena fahafahana ianareo fa efa nibebaka, kinanjo dia izao nivadika indray ianareo, navotsitrareo zany fahafahana zany, hoy Jeremia mpaminany tamin'ny zanak'Israely ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Riavako malala, mila mitandrina isika fa efa nafahan'Andriamanitra. Anjarantsika sisa, anjarako sy anjaranao sisa no mitazona sy miezaka mitazona izany fahafahana nomen'Andriamanitra anao izany. Fa dio no miverina amin'ny ratsy fanao teo aloha, araka ny fanambarako teny Petoany zao fotoana izay atrehantsika ankehitriny izao dia fotoana hitondranam-bavaka ny sampana vokivoko mamy zany.
raha voagejany maty omelona ianao fahiny kefa nasoron'andriamanitra ary lalàny tao anatin'izany rehetrarehetra zany fa dio no miverina amin'izany fa tsy mahasoanao zany fa dio ary tandreny fa misy nitaona sy misarika foana sika mba hoverina indray ao anatin'ny tsy fahafahana na dia efa ny fo aza ao anatin'izany mba hiverina ho any amin'ny toromaso indray ka raha ohatrany satana amin'izay tiany anaovana azy amin'ny fiainantsika tandremo fa tsy mahasoa atsika izany ny fiainana riavako dia mila miambana tokony ho fantatsika tsara zany mila miambana isika betsaka mandraviravo fahafahana zay to tsy mahasoapory mandalo sy mielina ihany kanefa vao maika mamatotra atsika avy tandremo fa efa ny fo isika ary mijoroa vavolombelona fa efa ny fo isika amin'ny fiainantsika tsy miverina ho amin'izay toromaso tsy nahasoantsika intsony riavako malala hoy Paoly apôstôly ny fahafahana nomeny Kristy anao tazomy ezao tazomy aza votsilaitsony fa ny faharoa riavako dia ity ny olona afaka dia araka ny voalaza teo hoe tsy mamontsitra ny fahafahana azy intsony fa ny faharoa dia izao ny olona afaka dia tsy miray petsapetsa amin'ny ratsy intsony ny olona afaka dia tsy miray petsapetsa amin'ny ratsy intsony hoy Paoly apôstôly ao amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo teo riavako ny andiny faharoa ambin'ny folo efa lasa ny andro ka efa miakaiky kokoa ny andro ka aoka ho anitsika ny asany maizina ka hitafitsika ny fiandininy mazava ny asany maizina ty Paoly apôstôly teneniny eto dia ilay asany ratsy ilay asa afafin'ny satana tsy mba samyseho vahoaka ilay asa ataon'ny satana andraviravena-tsika ka azahoantsika mahatsiaro fa tsy misy mahita sisisisisy kanefa fahotany zany rehetrarehetra zany izao ny tsara-marihana riavako raha ity voalazan'ny Paoly apôstôly ity hoy Paoly apôstôly aoka ho manana fitondran-tena miariary fa tsara isika ary fitondran-tena tsy mba miafinafina zany ny tian'olona zay nao anatin'izany aoka fafolonafaka isika aoka ho lavitra ny filalaovany ratsy ny fiainantsika ho Paoly apôstôly eo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo aoka ho lavitra ny fahamamono aoka ho lavitra ny jejojejono aoka ho lavitra ny fitsangajangana aoka ho lavitra ny fifandirana aoka ho lavitra ny fialonana sy ny sisa sy ny sisa riavako malala aza mieritreritra ianao fa izany zavatra voatanisan'ny Paoly apôstôly zany dia efa tsy misy tsony ankehitriny aza mieritreritra ianao fa rehefa olona afaka ianao dia tsy mety mbola hiverina amin'izany sanatriny vava raha mandravirava ianao satana ary aza mieritreritra ianao fa tsy mitratra n'izany tsony satana afaka riavana malala aoka ho fantatsika tsara fa masiky satana ankehitriny ary masiky satana mandeha mikitikitika anao hoe nisan'andro amin'izay alehanao izy mandeha makany amin'ny toeram-piasana ho any izy makao amin'nysidika ao amin'ny tokantraminao io izy ary indrindra manao izay fomba rehetra ahatonganao iray petsapetsamina izy eo amin'ny fiainanao aza mieritreritra ny ahavita hamonjy tena isika riavako fa aoka ho fantatsika fa isika dia manana ny fanahy masina dia ny fanahiny tompo lay nanafaka antsika ka nahatonga antsika hanana fiainana tahaka an'izao koa aza miray petsapetsa amin'ny asany ratsy itsoky raha ny tena marina riavako rehetra misy zavatra vitsivitsy olazaiko aminao fa manao hoana moa zany atao hoe tsy miray petsapetsa amin'ny ratsy zany tsony manomboka izao dia atsarovo tsara fa niperikeo mpazay vakina tamintsika teo ihany milaza zany hoy Jesosy Kristy ao Mateo toko fahaenina andiny fahaefatra ambin'ny folo fa raha mamela ny heloko ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamela ny helokareo kosa andrainareo izay any an-tany riavana malala ao amin'ny tompo izany mivavaka nampianariny tompo ataontsika isan'andro ary ao anatin'ny vavaka nampianariny tompo mihitsy zany rehefa vetsika mbola anonona an'izany ny fahaizanao miara-miaina amin'ny hafa dia endriky ny tsy firaisanao petsapetsa ho amin'ny ratsy zany
rehefa mahay mamela ny eloko ny hafa ianao dia tadio fefanavelan'Andriamanitra zany raha vaditsika zany dia zao efa navelan'Andriamanitra ary efa nafan'Andriamanitra ianao noho izany mba hafao koa ny hafa fa aza tehirizina ho any ny asan'ny satana eo amin'ny fiainana ary zany mahavoatsika kristianina ry ao tsy manaratsina manakinana amin'ny tsara akory raha miteny an'izany fa indraindray isika mitalao fanafana amin'ny tompo indraindray isika mitalao fahafana avy amin'Andriamanitra ary omeny antsika maimam-pon'izany fa saingy izao no mamela ny hafa tsentsika no mamela ny hafa sarotra ho antsika noho ny ampontsika ao anatintsika tsiraray avy mba tsy ho zany ny isika satria efa olonafaka araka izany ry amin'ny manalo amin'ny tompo fataro sara fa miovaova ny toetra ny fiainantsika ary zany no antony ilazany Paoly apôstôly eto fa ao ho fantatry ny tsirairay ny Paoly apôstôly fa mba hoe andro toin'olona moa no lalovana efa hanina ve sa efa maraina efa ao anatin'ny fahazavana fa misy ny olona sasany efa miaina ao anatin'ny fahazavana eo amin'ny andro mbola ezahany miaina tahaka ny fomba fiainana amin'ny alina ihany izy tsy mahasoa zany ary tsy mety zany rehetrarehetra izany ry havana malalo ny tompo ny feny zany dia zao rehefa afaka ianao aza amin'ny ray petsapetsa amin'ny raha tsy itsony fa raha iray petsapetsa ihany dia ataovy izay ananana fifandraisana amin'i Jesosy Kristy tompo raha misy mandondona ao amin'ny varavaranao araka ny hira izay nanomboantsika an'izao fanompoam-pivavahana izao dia tadio tsara fa Jesosy zay dia sokafy fa raha satana roay ihany fa olona efa afaka ianao eo amin'ny fiainanao izany le avako malala dia miankina amintsika tsirairay zany fa tadio tsara fa io voan'ny madomelona io na dia efa kristianina mpivavaka aza ny dia tsarovy tsara fa ambakambakay ny hafa eo nareo ve hiakatra velona ny an-danitra nareo ve anao zao fa hoany olo hoe ataovy ny fa ity e mba mandaly io e mba occasionnel ity e sy ny sisa sy ny sisa viavina milalo amin'ny tompo dia roboka sika ao anatin'izany ataovy sanatria zany manomboka zao ny olonafaka dia tsy miray petsapetsa amin'ilay ratsoa izay ny toetra faharoa ny voalohany ny olonafaka dia tsarovy tsara fa tsy mamela ny amotsitra zany fahafahany zantsony ihany eo aminy ny olonafaka dia tsy miray petsapetsa amin'ny raha tsy itsony fa ny fahatelo ny afaka dia zao satria olonafaka isika dia hovay ny fitafianao manomboka zao ka hitafio ny fitafian'ilay olonafaka hoy Paoly apôstôly eo amin'ny 1:4 fa hitafio Jesosy Kristy tompo ary aza miaina amin'ny nofo ahatanteraka ny filany miavana malalo amin'ny tompo ny olonafaka dia efa manana fitafiana mendrika fitafiana tsy mety simba mandrakizay fitafiana madio tsy misy pentina izasy ianao zao efa miaina an'izany satria mitafy ny Kristy fitafiana maro anao amin'ny fiainana zany fitafiana manampy anao amin'ny fiainana zany rehetrarehetra zany dia tokony ho tsapanao ary tokony ezahanao hitarika izany ny tianao lazaina amin'izany ny avako dia izao samy manana ny fitafian'ny olona maha olombelona azy fa ny zavatra inonatsika dia zao ny fitafian'ny nofo mety rovotra ny fitafian'ny nofo mety simba ny fitafian'ny nofo mety ho ratsy ny bikany ny fitafian'ny nofo mety mandratsy endrika anao zany mahatonga antsika hoe mety amiko ve ty akanjo ty sy sisa sy sisa ny fitafian'ny nofo mety maloto dia sasana indray ary arakaraka ny anasana azy vao maika mahasimba azy fa ny fitafianan'ny Kristy kosa dia tadidio tsy miova mandrakizay ary ny voninahitry Kristy no hita eny aminao ary miaranao amin'ny asan'ny satana rehetra zany ary mampijoro anao olonafaka mandrakizay izany rehetrarehetra izany ry havana malalo amin'ny tompo dia izao no mitafy zany Kristy zany eo amin'ny fiainana aza lotona tsony ny fiainantsika ka ampitafienana tsika eo amin'ny fiainana ary izao mitona ny hafa mba hitafy amin'ny Kristy
eny manodidina anao, ny mpiaramonina aminao, ny mpiray fiasana aminao, ny mpiara-mianatra aminao sisisa izao izy mba hanana ny fitafiana dia ny fitafiany Kristy mba tsy ho sanatry ho any amin'ny fiainana ratsim-poanany fiainana isanandro. Ry havana malala, tadidio tsara fa arakaraka ny fitafiantsika no isaran'ny olona antsika sy anajan'ny olona antsika ary anoezan'ny olona voninahitra antsika, ka raha ny fitafian'olombelona fotsiny dia samy manana an'izay fomba hitsarany, samy manana an'izay fomba hieritrretiny azy. Fa raha ny fitafian'i Kristy kosa no anaovantsika dia tsarovo izao fa mitafy voninahitra, mitafy fiainana mandrakizay isika. Ry havana malala, izany no fahafahana omeny tompo antsika mahay Paoly, noho izany mitahaka ireo toetra telo ireo mba hananantsika dia isika tsy hamotsitra zany intsony fa hifikitra mafy amin'ny fahafahana nomeny tompo antsika. Isika tsy iray petsapetsa amin'ny ratsy intsony fa manana ny fomba fiainantsika amin'ny fiarahantsika monina amin'ny hafa sy ny rehetrarehetra manodidina antsika, ary indrindra isika hitafy an'i Kristy mba hananantsika famonjena. Amen.